Ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny alarobia 20 jolay 2024 amin'ny enora maraina hatramin'ny alakamisy 1 jolay 2024 amin'ny enora maraina. Manan-keratra ny filazana fampitandremana mahakasika ny ahavon'ny alin-drano amin'ny morontsiraka Atsinanana eo anelanelany Cap d'Ambre sy Cap Sainte-Marie manomboka rahampitso alarobia 20 jolay hatramin'ny zoma 20 jolay 2024. Mila mitandrina araka izany ny mpampiasa ranomasina amin'ireo toeran'ireo, indrindra ny mpanjono madinika ary tsy voaka an-dranomasina. Raha ohatra ny toromarika omeny ny manam-pahefana eny ifotony. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Cap d'Ambre hatrany Capest, anorana miatoato ho avy atsimo Atsinanana andrivotra ka 20 hatramin'ny 470 km isan'ora, hahatratra 510 km isan'ora indraindray ary mety arahina tafiotra, aherin ranomasina, ahery be indraindray. Ahavon'ny onjy 3 hatramin'ny 4 metatra, mety hananika hatramin'ny 4.5 metatra noho ny alin-drano atonony avy atsimo Atsinanana. Capest hatrany Mahanoro, anorana malefaka, mety ateviny indraindray, ho avy Atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 730 km isan'ora, hahatratra 470 km isan'ora indraindray, aherin ranomasina, ahavon'ny onjy 2.4 hatramin'ny 3.10 metatra, isan'ny rano atonony avy atsimo Atsinanana na Atsinanana. Mahanoro hatrany Tolaniaro, anorana malefaka, ho avy Atsinanana na avaratra Atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 730 km isan'ora, hahatratra 470 km isan'ora rehefa manakaiky ny Tolaniaro, aherin ranomasina, ahavon'ny onjy 2.4 hatramin'ny 3.4 metatra, isan'ny rano atonony avy atsimo Atsinanana na Atsinanana. Tolaniaro hatrany Cap Sainte-Marie, ibalikany masoandro, ho avy avaratra Atsinanana andrivotra ka ho 20 hatramin'ny 470 km isan'ora, aheran'ny ranomasina, ahavon'ny onjy manodidina ny 3 metatra, isan'ny rano atonony avy Atsinanana. Ho an'ny morontsiraka andrefana, Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, ibalikany masoandro, ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 km isan'ora, anonja be manodidina ny 1.5 metatra ny ranomasina manakaiky ny Cap Sainte-Marie, adiny mpanonja ny akafa ka ho latsaky ny 1 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, olalovana orana tandrifon-drahona indrindra ny voamaraina ny morontsiraka Melaky, andrahoana amin'ny sitokotokony any akafa, ho avy Atsinanana andrivotra ny alina sy ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 730 km isan'ora, ho avy atsimo kosa rehefa tolakandro ka ho 7 hatramin'ny 20 km isan'ora, adiny mpanonja ny ranomasina, ahavon'ny onjy ho latsaky ny 2 metatra. Cap Saint-André hatrany Analalava, andrahoana vitsy na ibalikany masoandro, ho avy Atsinanana na atsimo Atsinanana andrivotra ka ho 20 hatramin'ny 470 km isan'ora, hahatratra 510 km isan'ora indraindray eo anelanelany Mahajanga sy Analalava indrindra ny maraina, adiny mpanonja nanonja be ny ranomasina, ahavon'ny onjy 1 hatramin'ny 2 metatra. Analalava hatrany Cap d'Ambre, andrahoana amin'ny sitokotoko na ibalikany masoandro, ho avy atsimo Atsinanana andrivotra manakaiky ny Cap d'Ambre sy Analalava ka ho 730 hatramin'ny 470 km isan'ora, hahatratra 510 km isan'ora indraindray, iovaova kosa ny anakafa ka ho 9 hatramin'ny 9 km isan'ora, adiny mpanonja ny ranomasina, amin'ny faritra afovoany ka ho latsaky ny 2 metatra, anonja be ny anakafa ka ho 1.2 hatramin'ny 2 metatra.